fonay satria mihaona aminao ndray mitenena aminay Jesosy ary aoka androany ahiratra ny masom-pananay afantatra ny tokony atao miaraka aminao rakofana miranao Jesosy ty fotoana androany ity ary hitondra fitahina lehibe ho an'ny tsirairay avy manona tompo le fiadanam-po la hera-ra-panahy fandresena avy any an-danitra hidina amin'ny tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka fanamasina amin'ny anaran'i Jesosy amen. Afaka mahazo toerana antsika. Alleluia. Faly miarabantsika rehetra tonga soa atao tragnon'Andriamanitra amin'ity alahady feno fitiavana ity. Amen. Amen. Ary manonona ny fiadanan'ny Tompo amintsika tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy. Soratsika ny Tompo fa vita indray ny ampahana dalina omaly mba sitsika bravo an'Andriamanitra. Izao zany mba efa tsoky izay eky fa kazy anankitelo sisa dia rakotro tanteraka izy. Amen. Fa dia mbola tsy mitsahatra zany za mba magnentany ho anareo zanaka rehetrarehetra ho antsika mpiara-miazakazaka ndoto agny fa mila fanohagnana izy ao tena mila anao ny asan'ny Tompo. Magnentana antsika rehetrarehetra zay mba nindray ny valopy regny azonao mbola aterigna izy igny niany avakeo aza megnamenatra be anao hoe izy tô latsika andro lahady eto fagnanovagna raha masina. Amen. Tahin'ny Tompo anenao magnentana antsika rehetrarehetra ampitiavana ary indrindra mamporisika na dia efa nagnano anao mbola magnanova fogna fa tena mila anao ro ny asan'ny Tompo Zany matetiky magnafatrafatra andreo zanaka ara-panahy ny ampitan-dranomasina satria izy reo magnaraka mivantana amin'ny alalan'ny internet. Azo zareo alefa koa zany nenjareo afaka magnondefa nareo le magnaraka direct reo amin'ny numéro téléphone 034 43 858 15. Tahin'ny Tompo anentsika jiaby. Ny afatrafatra anankiray faharoa efa akaiky dia ho avy Jesosy. Aza variana anao tsy fotoana zany zao fa varimbarianana fa tena fotoana fa tonga avan-tsaina. Mila tonga saina atsika, mila mifantoka atsika hoe ahoana za raha ho avy izy mba agnisan'le hiakatra ve. Dikan'izany raha mbola agnatina fahotana miala malaky raha ohatra ianao zany mbola velonaina mbola mahazo famindram-po ianao zay ny dikany. Ny olombelogna zany mbola azo avela heloka daholo na izy. Donc zany raha matsapa ianao fa nanota, matsapa ianao fa nanao zavatra tsy fagnaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ka mbola velona mbola afaka mibebaka ianao. Fa rehefa maty tsy afaka mibebaka intsony. Itao anatin'izay koa dia namangy antsika Andriamanitra hoe mila manokatra selila isan'ny tokantrano. Tsy isaka quartier fa isaka tokantrano. Anao zay meno anahy eto zany ka manana tokantrano anao manomboky niany anao pasteran'ny selila anao. Izany tsisy mety tsisy ankiandriandro tsony hoe miandry ny ranona satria zay foana moa problème hatramin'izay. Le olo mitarika kofa tsy hita efa maty le selila. Fa izy eto zany manomboky zao tena ameko malalaka kely mihitsy aloha nareo andiniana mandritra ny herinandro ty. Ary agnelagnelana eo za iresaka aminareo foana ohatr'izao fanaovagna anazy, ohatr'izao fanaovagna anazy. Sady misy formation manokana zany eny am-popovona eny. Fa amin'ny alahady herin'ny androany zany tokony mba efa misy filazana maromaro aminahy eto filazana selila. Amen. Ho antsika rehetrarehetra zany satria Jesosy miteny hoe zay mino aho izy ny asa ataoko no ataoniko. Izy tsy miteny hoe zay paster na zay evangeliste na zay nianatra école biblique ho zay izay mino aho. Ny asa andeha ataotsika andeha hitoro filazantsara. Agnatin'izany fanaovagna selila zany tsy voatery tsy maintsy mitoroteny be karaha ataoko eto. Fa mifamitany raha mba andesigna ambavaka, mifampahery, mifampitaiza. Ary tsy voatery olo marobe koa nareo fa ozy mibaiboly hoe naiza naiza angonany 2 na 3 zay mivory avy antsony anarako dia eo afovoany. Amen. Na mba nareo telo mianaka eky maloha manomboka anazy. Fa amin'ny voalohany zao ezahana hotrono ny mpiara-mivavaka anao. Hotrono jusque anao mahay magnemba
mahay mandeha amizay dia mba avela amizay anao zy raiky mba magnano azy eo. Amen na? Tena aza varina ntsony fa fotoana tokony hifoazana zao. Atsika reo nge raha remarquenao matetika tsy mavita mivavaka mihitsy ao an-trano. Tena tsy mavita tsika. Za raha le mba mandeha am-piangonana ty mba indray koa nefa le vavaka eto ohatrany tsy dia ela loatra fa malaky tapitra zay. Hitako anao mbola te hivavaka mafy fa tsy ampy anao mihitsy le izy. Fa raha mba manana zany ianao agnaty tokantranonao, voalohany indrindra le tranonao lasa trano ilay fionana. Fionana amin'Andriamanitra. Lasa misy alitara zany niforonina an-trano ao, fionana amin'ny Jesosy. Ary nametrahana daty précis hoe izy tsy haiko anao ihany mahay datinao na alatsinainy na talata na larobia na alakamisy. Anao ihany koa mahay le lera mahafaka anao agnatin'le izy. Fa zany filazana zany dia natao ho antsika rehetrarehetra. Fa tsy hoe misy olona manokana iandefana zany afatra zany fa atsika jiaby mihaino anahy eto. Ka raha manana tokantrano ianao azonao atao tsara. Tamin'ny andron-dry Paoly apôstôly tsisy fiangonana karaha ataontsika io. Zany mahatonga anao raha mamaky le epistiliny Paoly ohatra ho an'ny Korinto, mamangy ny fiangonana ao Korinto, mamangy ny ankohonana ao Tesalonika. Ankohonana zany hoe le fiangonana tamin'ny andron-jareo agnatina tokantrano. Dia io ankohonana io novanginy. Dia anjaranao le ankohonana ndraiky mba misible zay mety olona azonao mba atao. Mety piara-miasa, mety piara-fanila bodorindry. Ndoro an-tegna mba hiara hivavaka fa misy fiara-mivavaka zay ataonay koa izy karaha dia kofa miravana izy amin'ny sawaba. Izy koa misy sawaba. Ndoro an-tegna fa misy an'izao raha aminay koa fa ndao mba hiara hivavaka atsika, aza tegna hivavaka ho anao, hifampivavaka atsika. Dia agnatin'ike manao raha mba misy le mba taditadidinao le teny le fampahirezana avy aty am-piangonana regny, mba verimberinao kely. Eo anao zany mba magnano fandroana demonia amin'ny anaran'i Jesosy, ny asany devolina trosy, devolina vady madity tsy haiko ino zegny raha tenao datragninao dao. Miala, hitanao fa hiala io. Agnisan'ny nampahirezako olo nomaly zany, ijerivana io zao fa anareo le tsary magnano ndraiky ko magnano, anareo no tegna ampiasain'ny tompo be. Satria tian'ny tompo resegna lahatra anao hoe misy ane le herin'Andriamanitra. Indray nahitantsika le herin'Andriamanitra moa ka amina paster, amin'ireo olona zay efa magnano. Fa anao io raha vao magnano, ho hitanao fa misy raha ngeza be anatinao ao. Lozonao hoe taiza foagna reto hatramin'izay. Atsika hitantsika tsara fa andeha hameno le fiangonana ao rehefa tegna natao iny vinavina aminazy io kay any amin'ny 10 000 personnes mihitsy tafiditra ao anaty trano io. Amen. Karaha tsy magnano anao fa mipetraka foagna, sarotra ny asa. Fa raha mba samy magnano atsika isa tokantrano, mandroso ny asa. Tain'i Jesosy ianao. Minao fa natanteraka an'izany ianao. Aza megnatra riavana hitoran'i Kristy indrindra amin'izao andro farany zao. Ary atsika kory tsy hoe andeha hitana megafone agnarabe fa mba milaza amin'ny piaramonina, milaza amin'ny fanila bodoriny sy mety olona mba fantanondao mba hiara hivavaka. Za milaza aminao fa raha vao mahavoavonjy fanan'olona anankiray foagna ianao dia fa fety be ao an-danitra ao. Ka amin'ny alalan'ny selile ataonao mety voavonjy ny zao bavinao, ny zao dahanao, ny ravavinao, ny rahalahinao, zava-dehibe zany. Fanan'olona anankiray ngeny nafatesan'i Jesosy tamin'ny hazo fijaliana mba handeha hamonjy fanan'olona. Imagineo zany ny zavatra ny matematesan'i Jesosy raha mba miombona antoko amin'izany ianao hitondra fitahina ho anao an'izany. Entre parenthèse zany fa tiako mba tena samby hetsika atsika rehetrarehetra. Indrindra ao anatin'izao volany valim-bavaka zao ndao mba samby hanangana vavaka anaty tokantrano. Aza miandro olo hitarika anao fa anao mavita mitarika anao. Ary za tena mahazo antoka fa raha le regny fampianarana azonao teto hatramin'izay regny mety fa ampivitamine eky anao iny. Fa tsy le zaza mbola malezolezo ka mbola atahorana na hoe mila pahireza. Za matoky anao e. Azoko antoka reto zanako reto. Ohatrany kely be le amen. Tahin'ny tompo ary anao e. Ny zavatra anankiray asain'ny tompo zaraina ho anao amin'ity maraina ity dia hoe mitandrema ny amin'ny Dalila. Somary teneno amin'ny akaikinao zany, mitandrema hoe ny amin'ny Dalila hoe. Fa igo hoe na poara-masolo Samson. Tahin'ny tompo ianao. Za zany hoe tegna magnafatra anareo zanako jiaby zay mitandregny za.
Hoanao zay magnaraka ny ty fandarana ity, i Dalila io tsy voatery viavy. Fa izy mety misy koa Dalilo, lehilahy mikôtagna viavy. Dalila arabaky teny moa izy vehivavy mikôtagna lehilahy. Fa misy koa lehilahy grabe raha ikôtagna viavy. Io koa mety tsy resaka vehivavy, tsy resaka sexe, fa mety fahazarana. Mety misy zavatra ao zay lasa natakalinao an Jesosy. Mety misy zavatra ao lasa natakalinao, niantsonao am Kristy. Efa Dalila edy agnaran'izy. Misy amitsika nery avagna tsy andehanantsika mivavaka, mivarotro. Tsy mba misy andro hafa ve manjary agnanovagna varotro koa tsy andro lahady. Ho adiny tompo amin'io angenao e. Hoavy ny lera. Ary hoavy le kapoka mamay zay vao tonga saigna amizay. Zambarakaligny tsy tonga saigna. Itata tsy mivolagna. Ataonao tsy mivolagna koa zaky. Rehefa mba andro alahady atokano an Jesosy. Fazalaosana mandeha mikariokarioka gauche à droite. Io ane mba andro mba tegna hoe tontolo andro natokana ho anazy amitsika kristiana. Ny alatsinainao efa lany ampiasana. Nendera anao tsy tonga mamonjy maraim-baovao. Ny talata anao nendray anao tsy tonga mivavaka eto. Antrano anao fa tsy magnano. Ny lakamisinao ndraiky efa tara anao vao tonga kendro lakamisy ariva. Ny zoma zany moa losanao mihinagna misao. Dia io mba lahady kely mba nangatany Jesosy aminao, lahosanao magnano zavatra hafa. Magnafatra nareo zanako zaho. Aza miandry efa misy raha hafahafa mitranga amin'ny fiainanao vao mitandregny raha koraniko anao. Ray aman-dreninao za fantako raha mahasoanao. Ka mba aza takalo zavatra hafa ny andro lahady. Raha mba libre ihany ianao, sagnatria ny vava ndraiky ho an'le mpiasa-panjakana matetiky misy asa atao, hoe misy mission tsy maintsy nandiana. Para mba hatamatavy eto ihany zalako plaisir ny takalinao andro lahady. Tsy magneva zala kristianina andeha hiakatra an-danitra alahady ndraiky vao mandeha 10 pointy mitsangatsanga. Olona tegna resy lahatra am Jesosy hony izy, ary tena mafana fo am fivavahana. Alahady ndraiky ny andianany magnano programme anazy. Za mnazy aminao fa malahelo ane ny fanamasina aminazy io fa izy tsy mahasamyseho vatagna aminao dia alony mangina. Dia za eto nasaina miteny androany alahady. Sorato mitsy datiny ihany ty. Le 14, le 15. Ya. Bo, zafady. Tahin tompo anenao. Amen. Tia jari. Sorato daty androany ty fa hotadidinao raha volaniko zany. Ya, nananatra ny arso ihany moa izy ty fa en direct. Mba avy faparany dada ihany tampiangonana to rehefa lahady atokano an Jesosy. Satria tsy tokony atsika zany natrizona tsony zany mbola tia fafinaretagna andro lahady zany. Fa tokony atsika tokony olona ifikitra tsara satria efa ampy fampianarana, ampy fahalalana, ampy fagnanara. Mety manana ny excuse-nao ianao ka zanako io mba azoako, io mba itiako. Ho avy Jesosy zalahy. Raha mba andeha ny fitoro filazantsara ndraiky manao andro lahady ino ny olona. Za ianao tsy maintsy nandeha mitory hely tamoron-dranomasiny tagny dia iny. Mitory eriky ianao ambody etapa. Entre parenthèse zay. Matetiky Dalila io dia misy minendry karan'izany. Ary Dalila dia mamitaka. Ohatra ny tsy magnino. Tampoka amizay anao kapohana. Samson ane tsy nagnampo mitsy andeha ho regleny Dalila ny fiainany. Fa niveriny Samson nofa viavy mahafinaritra izy. Niveriny Samson nofa raha matsatsara izy. Satria dia mahay mandambolambo, mahay miresaka. Tsara toko 240. Uvakitsika mungkin ndin faefatra. Zay batunda Baibuli ngi tau bavakine. Ratsintonda mumbola bisa pitjetani. Tsara tuk 240
andiny faefatra vakitsika zisika andiny faraiky amin'ny telopolo totsika lavalava mitsy androany famakiny teny satria maro loatra tsy mamaky baiboly andrano tsara toko fahina ambe folo andiny faefatra ao vedao anaova mainina mafy zay vonona misy tsy vonona ve tsara toko fahina ambe folo anao koe jery pitsara zany manompo Genesis, Exodus, Joshua pitsara mora hita am'izay tsara toko fahina ambe folo andiny faefatra manaova mainina zay mahita amin'ny anaran'i Jesosy ary rehefa afaky zany dia tia vehivavy atao hoe Delila tany andohasa Soreka izy ary ireo andrian'ny Filistina niakatra nankany amin'ny raha vehivavy ka nanao taminy hoe kolokoleo izy anao am'zany le asa ny devoly kolokoleo izy ka izaho zay toerany heriny lehibe sy zay azahoanay mamatotra azy mba hafolaka anazy io anao ratsy andeha agninony izy tsy anampisafo rô raha magnanjany ya de samby anome anao sekely 100 aby zahay rehetra de ho Delila tamin'ny Samson masiny anao lasa ampy zay toerany herinao lehibe zay zahoako mamatotra anao afolaka anao viavy magnandra magnanjany mbola moeza azahoany mamatotra hony azahoany mamolaka andiny fafito de itra ravaliny anazy de hoy Samson taminy ro tato vaovao fito zay tsy mbola maina no amatorana de osa za ro takany olokava de niarinakany aminy ro andreny Filistina nitondra tato vaovao fito zay tsy mbola maina de namatotra azy tamiregny raha vehivavy ary nisy lehilahy nanotrika zany nivony tandragno to zany ka nitoetra taminy tao anefitrano de ora vehivavy tamin'ny Samson amelana Filistina le Samson de notosany tady takany famaitony toetra rongony famotony taretra rongony raha lehilahy foniafo de tsy fantatra ny heriny ary ita lehilahy tamin'ny Samson indrefa namitaka ianao i Samson ndraiky lazany namitaka anazy ka nilaza lainga tamiko ankehitriny masiny ianao lazao amiko zay azahoana mamatotra anao de hoy izy taminy raha mahazaka vaovao zay tsy mbola nanaovandrarano amatorana mafy de osa ka ho tapony olokava de daka mazaka vaovao Delila ka namatorany azy de hoy izy taminy amely anao Filistina Samson ary nisy mpanotrika toetra tao anefitrano zany ataovany olo fo zany ary le rany tegna tsy sangisangy fa olo andeha amono tokotra reo de notosany Samson ho afaka tamin'ny sandriny reny tahaka ny famaitony taretra de hoy Delila tamin'ny Samson mandraka ankehitriny de mbola namitika anahy fogna anao milasa lainga amiko lasa ho amiko zay azahoana mamatotra anao azala raha mba karakory loatra fitiavagna viavy misy impiry manady namonitsy nahafaty de hoy izy taminy raha tenomina ikambana mitenina ny football fitony lohako ary notsatohany ny fataky zany de hoy izy taminy amely anao Filistina Samson de nifota amin'ny torimasona izy ka nangotany fataka sy ny tena de hoy raha vehivavy taminy nahoana ianao no manao hoe tiako ianao nefa ny fonao tsy amiko tsony foniny mo raha magnanjany fa efa namitaka intelo ianao zay de rehefa zany teny zay efa intelo zay seka mono anao fa tsy nahafaty ka tsy mbola lazainao tamiko ihany zay toerany herinao lehibe ary rehefa nitorokisina tamin'ny isan'andro raha vehivavy ka nahasosotsosotra azy de tsy nahafinaritra azy intsony ny miaina ary de nambarany azy ny tao ambony rehetra ka hoy izy taminy tsy mbola nokasin-kare zany lohako fa nazirita ho amin'Andriamanitra hatrany ankibondreny koa ko raha ratanao de hialamiko ny heriko ary ho osa aho ka ho tahaky ny olona rehetra
Ary rehefa hitany Delila fa izay nambarany azy ny tao ampony rehetra dia naniraka izy nampaka ireo andrenin'ny Filistina nana hoe miakara amin'izao indray mandeha zao fa efa nambarany ihany tao ampony rehetra. Ary ireo andrenin'ny Filistina niakatra ho any amin'ny nitondra ny vola teny an-tanany. Ary raha vehivavy nanondrana ny Samson natory teo andohaliny dia niantso lehilahy ka nanaratra ny fotobolony fito tamin'ny lohany. Dia vao izay no nampihety azy izy satria niala taminy ny heriny. Dia ora vehivavy amely anao ny Filistina ary Samson dia nifoha tamin'ny torimasony izy ka nanao hoe ivoaka tahaka ny teo aloha ka netsika ny tenako ka tsy fantany fa Jehovah efa niala taminy. Dia nisambotra azy ny Filistina ka namotsotra ny masony. Zareo tsara raha nataonjareo voalohany namotsotra ny masony. Dia nitondra azy nidina nakany Gaza ary namakotra azy tamin'ny gadra varahana ary nitoto vary tao an-trano famatorana izy. Ary dia naniry indray ny volondohany rehefa voaratra ary nivory teo andrianan'ny Filistina ary nivory teo ary nivory reo andrian'ny Filistina amono azy betsaka, amono zavatra betsaka atao fanatitra ho an'ny dagon'Andriamanina tsy hifaly. Fa hoy izy efa natolotry ny Andriamanitsika eto an-tanantsika Samsona fahavalontsika. Ary rehefa nahita azy ny vahoaka dia nidera ny Andriamaniny ka nanao hoe efa natolotry ny Andriamanitsika eto an-tanantsika ilay fahavalontsika, mpanimba ny tanintsika zay nahabe maty atsika. Ary rehefa faly ny fony dia hoy izy alô Samsona mba anao laolao atsika. Dia nampaka azy Samsona tao an-trano famatorana izy ka nanao laolao teo anatrihan'ireo Samsona ary nampitsanganiny teo anelanelany andro izy. Ary hoy Samsona tamin'ny zatovo zay nitantana azy avelao kely aho hitsapa ny andro zay manohana ny trano iankinako aminy. Ary feno lehilahy sy vehivavy ny trano ary tao ireo andrenan'ny Filistina rehetra. Ary teo an-tampon-trano koa nisy lehilahy sy vehivavy tokony 3,000 zay finaritra nijery ny Samsona nanao laolao. Ary Samsona niantso an'i Jehovah ka nanao hoe Jehovah Tompo mifona aminao aho, tsarovy aho ka ampahere zao indray mandeha zao monja ry Andriamanitro hamaliko ny Filistina noho ny anankiray amin'ny masoko roa. Dia notanan'ny Samsona ny andro roa teo afovoany izay nanohana ny trano, ny anankiray tamin'ny taniny ankavanana, ny anankiray tamin'ny taniny ankavia, ka niankina teo izy. Dia hoy Samsona aoka hiara-maty amin'ny Filistina. Dia nezahany mafy ka dia nianjera tamin'ireo andriany ary dia nianjera tamin'ireo andriana sy ny vahoaka rehetra izay teo ny trano. Ary ny maty izay novonono teo amin'ny hafadesany no be lavitra noho izay novonono tamin'ny andro ny aina. Ary nidina ny rahalahiny sy ny mpianakavin'ireny rehetra dia naka ny fatana ka nitondra azy niakatra. Dia nandevina azy teo anelanelan'ny Zora sy Estaola tao amin'ny fasan'ny Manoa rainy. Ary izy efa nitsara ny Israely 20 taona. Amen. 20 taona. Eto sandrevana dia te hagnazava aminao za ao amin'ny Salamo 105 no nge mbola ovakitsika ilay mandeha Salamo 500 andininy 520. Salamo 105:15 izay mivaky toy izao. Salamo 105:15 ozy miteny soratra masina eto manao hoe aza manendy ireo voaosotro ary aza manisy ratsy ireo mpaminaniko. Amen. Ny devoly amin'izao andro farany iainantsika izao dia mandefa génération vehivavy. Inona hoe nalefany? Ary io tonga zisika anatina fiangonana karan'izao misy vehivavy mandefa génération vehivavy. Zay ny zavatra ataony amin'izao andro faran'izao mba inona? Mba handeha andavo zay milaza anazy fa mijoro. Ary zay mahatonga Baiboly miteny hoe ianareo zay manao azy fa efa mijoro tsara azy dia aoka hitanana fandrao lavo. Zany hoe ny olo andeha lavo zany tsy olo efa midaraboka amin'ny tany fa olo magnino, olo mitsara,
mijoro. Tsy possible mihitsy za ke zao matoritory amin'ny tany sanatria zany dia mbola hiteny koa alavoko anao niany. Za rehefa alavo ohatra. Tsy possible mihitsy ianao fa mitsirara be amin'ny arabe eo dia mbola menaseko alavoko ae. Matonao zay tenenina hoe alavo dia mbola mijoro. Atsika zay milaza atsika fa mivavaka, atsika zay milaza atsika fa masy, atsika zay milaza atsika fa manompo an'Andriamanitra, atsika reo no mila mitandrina. Fa izao vanim-potoana iainantsika zao mandefa generationa vehivavy devoly, mandeha andavo zay milaza anazy fa mijoro tsara. Tsy voatery vehivavy ihany nefa izy zao taminao teo fa mety lehilahy koa. Anao mety mba efa mieritreritra mba hilamindamina igny ianao isera asera asa moa ka rahavavy oe sasany. Satria misy rahavavy zany mba hoe joro e. Fa misy tovolahy ndraiky avy any tena tsy haiko fa 5 volana lasa zay nahita fahitana ao izy. Ary anao mihitsy leo hitako tamin'ny fahitana. Dia atsika zay moa nofanolotra peratra. Anao iro tsy lavidavitra ho lasa vaty koa e. Sany jereko avao. Sany. Dia igny nanomboka teo lasa nanao ny tsy fanao. Rava le hafanana, le afo zay mba fanirehitra anatin'ny raha vehivavy. Zavatra sahala amizay zany matetika. Ka aza dia malaky magneky loatra fa mba dinio tsara eky maloha raha anankiray zay vao ekeny. Tsy mety misy tovolahy tonga avy any dia hitanao dia tena mafana fohitsy mba mipetrapetraka zany tonga dia le manangana haleluya ataony mafy mihitsy amizay regninao amin'ny sisiny ery haleluya ananjy. Amen na izy misy sady mizahanao tsy moramora. Iteny zany izy amizay hoe hitany sa tsy hitany, regniny sa tsy regniny. Dia mahita an'igny manao mareny toriteny eky te dada moa ka niteny hoe mila olona samby ao amin'ny tompo. Ary izy ka raha efa kato misy olo tonga ato andeha hitsapatsapa fo. Ary raha remarkenao misy tonga mitsika ty feno rokarokana viavy marobe. Miala zay ndraiky feno rokarokana lehilahy tovolahy karaha bolibolida daholo karaha. Dia mahagaga izy regny akeo fo zare tsy hitaka e. Dia fanotanina mba mipetraky mandeha aiza zareo. Izinao ve zany? Tsy ko raha remarkenao zany za avy ambony aty ny mavo remarke raha. Jery fa za magnano. Misy amin'izy regny moa zany ny kivy, tsy nantanteraka mission, dia kivy izy dia niala. Fa anao dia tena afarako tsara hoe miorena tsara anao. Aza miovy anao. Amen na? Mila mitandrina atsika fa misy olona tonga atao am-piangonana tsy voatery andeha hivavaka fa tonga andeha andavo anao diany. Aza mieritreritra mihitsy hoe tsy maintsy tovolahy kely na tovolahy mety possible antidah io fa misy antidahny hoe mahay mipingotra. Misy antibavy io fa misy antibavy io fa hainao koa ny toina. Fa anjaranao no mba mailo tsara. Misy raha mananjany izy raha. Satria atsika zany efa lasa mpivavaka amizao dia efa tsy mahavita le mandeha mizahazaha avelan'ny tsony. Dia ozy hoe ny raso fandeha alefiko amin'ny tany fandehanana igny raha. Aiza nefa nahitany anao matetika ty am-piangonana. Dia keo fogna tonga dia asivan'ny vehivavy tsy mahay mipetraka mariny anao. Ary ankilanao fogna tiany mipetraka. Na anao raha mbo gaga ary izy io karaha marindriny anao foko. Nare karaha tsy fankalavitra zay fogna karaha. Ohatra zany fa sao dia misy magnamelo tegna ndraiky za mihitsy tsy firy pasitera. Amin'ny olo mipetraka ankiloko ty mihitsy moa zany tegna. Zany tsy miteny hoe ianao na izao ve fa mesazy. Samy maka zay mba fagnitsitsy anazy. Tegny Jesosy ianao. Ary izy io matetika zegny olo fantapantany fa te-hijoro regny anao takeny. Zay mahatonga Bible milaza miambena ozy ka mivavaha fa devoly fahavalonareo dia mandendeha tahaka ny liona mierona ka mitady zay harapany.
ny liona na dia mierina raha tsy mihinana liona biby hafa no hoaniny zay mahatonga le obolatsika hoe na masiaka ny voay zanany tsy hoaniny donc zany tsy misy devoly andeha andrapaka devoly fa izovina andeha harapana eo zay milaza fa andeha hanompo an'Andriamanitra marina ka raha anao zany vao hita ny satana agnaty fonao ao fa tegna andeha hanompo an'Andriamanitra marina ianao fa tsy anao sangisangy dia andeha fasany hiraka andeha andavo anao magnafatra antsika rehetrarehetra zany tenin'Andriamanitra iny tompony ianao raha tegna mandinika ianao a ny fiainana am'izao dia milona betsaka amina vehivavy am'izao izy koa tsy vehivavy tsara tarehy tsy mahazo mitanabara regny ny ataotao ke dia tenenina tsy maintsy magnatao sorta kely ariny aketo tsy maintsy mamomoka vatana mody moimoy amizay koa fa mahita dia avoky fohitre fa karan'izany ny zavatra am'izao ny zavatra rehetra dia représentena amin'ny alana vehivavy daholo ary ny tegna loza dia vehivavy mitanjaka zay raha vidinao am'izao dia feno viavy nombo maillot de bain karaha magnan'io am'izay dia misy ino aby raha magnano rehetra ary raha vao tsisy an'igny tsy tenao lo vidy anao CD am'izao ny CD tegna maro mpividy dia le CD misy magnetsignetsiky magnan'io amin'ny écran ake voafade le mizaha ananjy voafade anao managna maizy anao rako tondron'olo vody re mivagnaga ozy ny sasany olo voafade am'izy io fantatra miagna fa dia iregny ny tegna CD maro mpizaha fa raha le mijoro be otoky anao ritombosy Andriamanitro ieriko izady momba vono e télé io zay asedre vonomy télé alors que tsy marimarike an'izany zany daholo zavatra misy am'izao fa tsy raha hoe za akory te hikoraha iny Jesosy ianao représentena amina vehivavy daholo ary vehivavy mitanjaka lasa vadiky satana ho fa vetavetagna ny vehivavy nefa riavagna ny vehivavy no nitondra famonjena teto ambony tany ny vehivavy no agnisan'ny mitondra fiaina natonga atsika lasa misy hoe vahoaka lasa misy hoe ray aman-dreny lasa misy hoe zanaka dia avy tamina vehivavy raha iadama azy rereky teto tsisy fika fa tsy maintsy nanamboarana vehivavy zay vao nandeha ny fiainana tainy tompo ianao dia io le vehivavy zay fa nomany tompo ho fitaovagna mahery amina lainy devoly noentiny avadika ho favetavetana vehivavy no nidirany ota fa raha tonga Jesosy dia ny vehivavy no nitondra famonjena azonao ve zany no vany Jesosy mihitsy ny le tantara vehivavy nampiasain'ny devoly nidirina fahotana amin'ny alalany Eva ozy Jesosy hoe ndraso anaovako ananjy fa vehivavy mihitsy ndraiky nataoko fitaovana hitondra famonjena tamin'ny alalany Maria tainy tompony ianao alleluia amen mila mitanina zany nareo vehivavy fa raha tsy ampiasain'Andriamanitra be nareo dia mazava ho azy lasa ampiasain'ny satana koa mila mitandrina anao raha mba tia mijery parfum am'izao ohatra mba mijery anao regny vente de parfum regny vente de voiture vente d'alcool fa asina sarina vehivavy mitanjaka daholo avelany aky jerevanao monko zay mitovitovy lahy mijery dia fa any daholo mahazo tsy mijery qualité izy amin'io fa mijery paoziny viavy asazonareo ve zany ny mpihira indrindra fa raha ohatra ka mpihira tsy mampisehoseho fitanjahana vehivavy tsy malaza sady tsisy mpankafy ino verinao mampalaza Andriaparinjaka
Kofa mandeha hirana dia misy magnano zay. Ya, karaha misy feona valia malaky tsy dia hibarinjaka loatra izy tenjary zany. Misy viavy mahay mandihy be zay monako. Dia itsikombany sasany hoe viavy barinjaka, viavy barinjaka. Alors ça viavy ny zovy. Io zany ny antsoina amin'ny teny frantsay hoe siècle de la femme. Na ihany koa hoe siècle de la nudité. Resaka kibolabolaka, resaka kipalapala. Zao zany siècle misy an'izany. Siècle de la femme, siècle de la nudité. Ary dia mampalahelo fa mety abena ny olo tonga andeha hivavaka ary mbola tia hibolabolaka tsy moramora fo. Raha tia hibolabolaka zay izy karaha tsy hainao karaha fa misaorako ny tombo aloha faty zona fa tsy dia misy le magnandregny intsony. Amen. Hitanao anao raha ohatra anao ka tia mantatra fagnahy miasa amina tanàna raiky. Ohatra zany ohatra mandeha Dego, mandeha Majunga, na tsy haiko mandeha aiza, ka tianao fantatra ny fanahy miasa amin'ny toerana io, dia ndana jereo fotsiny ny fitondran-tegnana vehivavy akeo. Dia magnano akory viavy akeo. Zay fotsiny amantaranao anazy. Fa ny vehivavy no ahafahana mamantatra karazan-javatra. Ny fomba fiakanjon'ny vehivavy amin'ny tanàna io. Satana zany dia tia mankatahaka. Ary hitany tsara fa ny vehivavy no mitondra famonjena teto an-tany, dia mitady fomba ratsy izy mba ampiasana vehivavy. Ary amin'izao dia efa misy karazana fivarotan-tegna ankolaka, tsy mivantana intsony fa ankolaka. Efa misy bureau feno sarina viavy. Dia anao zany mijery fotsiny hoe izao daholo reto ity, dia efa igny fa koa numéro téléphone dia antsovina. Dia mahazo vola be i azansina viavy. Misy raha karanjony amin'izao. Efa tsy le mijorojoro ary intsony zany efa makorelina likse. Ya, andramony amin'ny foana izy dia antsovy. Ohatran'izany ny zavatra iainana amin'izao. Dia zany mahatonga andregny hitanao viavy sady tsy miasa, tsy manambady, fa igny to dia misesta be tsenao ho ino ary kaveza. Karaha le votonga vitandafy regny foana izy sanana. Izy nefa tsy hitanao mijorojoro ary. Fa izy tsy mijorojoro ary io, mijorojoro akany. Tain'i Jesosy ianao. Tain'ny tompo ianao e. Fantany koa fa tsy tsara raha irerina lehilahy dia volony grave. Fantany tsara zao fa tamina vehivavy no natonga famonjena. Dia navadiky Satana igny ho zavatra tsy manjary. Dia fantany koa fa tsy tsara raha irerina lehilahy. Dia anaovany nenany tsy vady intsony fa vehivavy sahaza. Ka iny mahatonga anahy magnafatrafatra foana kolokoloy ny fifankatiava ho an'izay manambady. Mba sefy mipôzipôzy raha mosenao, sefy mipôzipôzy madamanao. Mba ataovy zay tonga anazy mba ho tsara jerena. Ataovy zay mba tonga anazy mba ho bikana. Amporisio izy ary vidiana mihitsy raha manambola anao zay zavatra mba mampetipety anazy. Tain'ny tompo ianao. Nisy fotoana zao ny mpanjaka Balaka nanakarama mpimasy antsoina hoe Balama mba hagnozona ny zanak'Israely. Nefa Andriamanitra nandrara ny Balama io tsy hanao an'izany. Dia rehefa tsy hitan'ny Balaka mpanjaka ny fomba entina andresegna ny zanak'Israely, dia nandefa vehivavy Moabita izy. Azonao? Nangakarama zany ahoana marao mba ahafahana marany. Dia nangakarama mpimasy mihitsy mba hagnozona ny zanak'Israely fa tsy neken'Andriamanitra. Dia ny système nampiasainy nandefasany viavy tany. Viavy ny sarisary manjary. Tain'ny tompo. Be blessed.
viavy reny viavy moabita dia nanomboka teo resiny Israely tainy tompo ianao hoe resiny ny zanak'Israely ka ny fomba entina andresegna ny zanak'Israely dia tamin'ny alalana vehivavy tany zany ny dirany ka aza tezitra ianao raha ilazako hoe ny très belle fille na hoe très belle femme tsy dia tegna intéressé amina fivavahana ato akory tsy hoe tsisy belle fille feno reo feno ka hoe lany misy eo ny tadigo dia dana mba notanio aizy fivavahana ivavahana igny adigo lany misy eo ny tatamatavy dia ndana dia dio aiza fiangona ny vavahana igny tamatavy azonareo ke zany ny très belle fille ny très belle femme tsy dia intéressé loatra amina fivavahana fa matozy hoe fenao akaikinao dia mamandinia tegna e marindriny anao ka raha misimisy viavy tsara fô mandinia tegna regnareo ve zany ka raha misimisy lala bogobogosy fô mandinia tegna tainy Jesosy ianao hoe alleluia asa atao manimba anao zany fa mahatsara anao zany zavatra lazaiko zany ary lesy mo atsika rehetra satria Jesosy ane tia anao hoe Andriamanitra nanamboatra ny vehivavy ary tsy hoe ratsy ny vehivavy ohatra hoe vehivavy tsara azinao rehefa tsara dia tsara fa mizara lesona ho anao fotsiny zany dia misy moa manana viavy tsara dia isarako anao avy any tsara loatra boka izy akay neninao fa tsara i tany fô amen ny baiboly zao dia milaza fa Rahely izy dia vehivavy tsara bika sady tsara vatana lazany baiboly zany zay zagnahary koa zany mbo mahay viavy tsara bika mahay viavy tsara vatana akaty misy i Rahely io le madamin'ny Jakoba baban'ny Joseph Rahely izy dia vehivavy tsara bika ary zany natonga nga io ny tegna nikindrikindriny i Rahely fa or moa zany babanjareo raha fô zany tsy namomeny Rahely fa i Lea lokany namena fa i Rahely izy ny baiboly dia vehivavy tsara bika sady tsara tarehy Lea no lazainy baiboly fa nanana fijery manaitra koa ahoana moa zany balana ny tendromaso somary karaha mipily izy karahan'izay ndraiky neny Lea i Absalom raha mamaky baiboly koa anao dia lehilahy tsara tarehy sady miavaka zany volazan'ny baiboly lehilahy tsara tarehy sady miavaka lehilahy bogosy zay Absalom Andriamanitra no tenany zany jereo fa vitsy ny vehivavy malaza ka tia mivavaka vehivavy malaza be ery Tansimena ery Damama tsy haiko zovidolo vehivavy malaza ery Sila viavy Sila ny Ziona Firesagny amen tsy hainao sy maloha biakato abizany raiky vitsy fa zay mba manamanana ny maizy anazy na hoe mba fantapantatra fa miavaka amin'ny fiarahamony tsisy mba intéressé amina fivavahana tsisy misy ihany fa vitsy ampisaigna amin'ny rantsan-tany tainy tompo anao alleluia za tsy miteny hoe tsisy misy io za fa vitsy tsaroko tamin'izay mbola nianatra misy an'iregny le vehivavy ampianarana moa misy foagna le zaza viavy le tsara tarehy ary tegna gonda jiaby ndre mimoimoy aminanjy dao araiky laha zay raha kognany magnanio fogna ndre milona kety mbola mimoy aminanjy fo izay zany bonjour zare mialaka anao ataoko bonjour ao dia kogno magnano zay nga zala tio zay ingafo ndraiky teny viavy atao bonjour isanandro bonjour zare nefa fahafa kongondry mbajiny dia mimoemoky ingagny mazy natolo bonjour ngy zay ozy inga
tena tamin'izany ary tena tsaroko tamin'izay fotoan'izay fa izaza viavy tsy tia mandika leçon tamin'ny geste-na tovolahy foana ataony dia asaina dikana lehilahy ny leçon anazy izy tsy mandika leçon fa nrombaka aby andika leçon anazy izy raha vagnitiky fo zalahy koa amin'iny matsiaro sambatra mihitsy magnano le satria manao zavatra hoana belle fille ny agnaran'le vehivavy amin'io matetika dia fa misy agnarana efa hafahafa fo tanao regny zaza le maherihery andro misy agnarana hafahafa fa dia ndana jereo fa ny vehivavy ohatran'izany manomboka mahita fa manana pouvoir amina lehilahy azonao zany ne nganzio etrito hoe olo samy mpianatra reka le anao ndraiky magneky ondriny zany ny bonjour nazy samy mpianatra keo dia anao ndraiky mandika leçon nazy izy tsy mandiky dia manomboka mahatsapy izy agnatiny ao fa manana pouvoir amina lehilahy izy mandra-patonga anazy ho lasa dia lilahy tanteraka azonareo ke zany dia ozy hoe manana ozitra ozy za zay une onction or nefa misy raha hafahafa agnatiny ao manomboka mahita ny tegna no vehivavy hafa amina vehivavy rehetra izy agny ne nganzio manomboka mahita ny tegna no manana pouvoir izy mosatanina koa tsy an-taniny mamadika ny lohany hoe empêchant ny pouvoir anao dia lasa mandavondavo olo à gauche et droite mandeha mangalangalatra vadin'olo à gauche dia magaga fa ny vehivavy tsara tare vadin'olo ny tegna takinjare reo tsy mandeha miaraka amina lehilahy tsara tare karaha ananjy io tsy ahoanina mba le biky be le bodraika reo tsy ahoanina mba mahintingitiko karaha sarbo hitanao zany fa misy fanahy ratsy mihitsy mampiasa anazy mandeha miataky olo dia tsy andaniny moa zay milaza ananzy fa mafoaka jiaby dia magniky tokotra mba etrerety moa zany anao zao olo général be miaramila jiaby magnano gériatrique delo kofa mahitanao kofa mandalo anao tonde miondrikondrolo PDG zafady amle manana raha PDG fa tsy anao kory zao directeur olo jiaby magnatsa anao tao fa ary amin'ny chambre ary une petite fille de 16 ans mampandoro ny patalognao manambony nahaty venao amizany fa in'Andriamanitra anao olo jiaby nefa mitenanao ray aman-dreny grand da tonga reo no aboly anao anao minitsy tsy tonga saigna verinao fa nazo voninahitra anao napizy tsy napizy anao fa baraka olo jiaby tanagna raiky ndre matahotra anao hatramina piso andramo matahotra izy evitagna reny jovitiny re mandeha vao bersa amin'ny ala iny tompo aneno dia mba mateneno amin'ny olo marino hoe mahatonga saigny zegny fo iny jesosy aneno alleluia karaha manana zanaka vavy tsara tare anao te zao tsara azavela nandrategna fa sao dia exploité ny devoly azavela hiavonavona ny fony satria nydikale hoe Delila de hoe faible de caractère zegny ny dikany hoe Delila égale faible de caractère ary amin'ny dikateny arabo ny dikany hoe Delila hoe mpandainga mandainga fo tsy mba mizaka raha maro jereo fa ny vehivavy maditra ny tegna farany mpandainga raha tia mantitra anao zovo ny vehivavy farany mandainga indrindra dia ny vehivavy tsara tare
Antanino angarany sa fianarana. Dumoina. Awis left si zani ba mo. Idumuina. Chef na wonga disde. Bola bonjour fon is commanding. Angatano numero telefono is numero pastera letang. Zata no fatoko za chovuna lela yino. Isso foi no ibu, eu diria. Só não mandei não. Eu não quero sono de bura, eu diria. Não sei já voa não já doa. Você libero telefone pastor, você mandei radio, mandei tele, mandei Facebook, de fazer no dia. Só o que já lembra. De porque meu pai resguarda lá, tinha no disposto já. Lá vamos vava. Daí tu pelo. Gente que diz na Arab, leve Delila, leve Pandenga. Nós vamos agora na escola Missingi. Gente que leve Delila, Missingi. Uma currícula profissional. Ya, zantika. Ah, tenho marra, né? Uma kimono dikatin Arab faz avançar. Manangan maisaz, nefam varting. Jadi dililasan jurjuran dalam apa? Mana ngacambat, mana ngafiar sertari. Jadi favulen dengan si baru tendengan. Ka mitut kem cike tunggu tahu. Somba dililana we. Ring no bisa di. Somba dililana. Somba dililo. Tumpuni ang nafaganom ni naran Jesus. Isamson na de nanangarit ngamit. Innarit isibati via Jews. Lema de betabento vav Jews sartare nananganaisenas fatsitian. Faina tezentian vivavi. Philistine, ze adversaire, ze titian Israel. Matetika tsika vigomba mivavaka io tetena gonda le tsy mivavaka. Ary de lasa azo naretiny koa anao satria ampiangonana eto karaha ndre fisapisika dolo ery zala karaha tsy hainao manakory de irina fa ny aza mitodika mititendry ateno ka nareo. Tsara zare volamiko zay. Nanagnaretiny ga. Vehivavy efa firenena foana, bakeo ny tantarany fa tegna zany ny histoirany Samson. Misy koa mpino sahala am'izany, tsy tia mpivavaka fa gentilisa ny tiany. I Delila tsy tia mivavaka. Tsy tia manao mozy teo, tsy tiany zany raha vao resaka fivavahana zany. Raha vao zavatra mahakasika an'Andriamanitra, tsy tiany. Ary nefa tarinao ny Delila io rehefa tonga am-piangonana tsy mandray nody. Ya, tsy ahoany moka io e. Ananjy raha hafa raha misy loha. Tsy hanao ejek te. Azo mandray nody fa aloha bia. Azo anarana amin'ny raha magnanjeny. Tay topo ianao. I Delila io tsy mihira io. Mandeha hira federany vavany fodiny. Izy amin'io mbola mijery izy amin'reto zany tegna izy. Izy amin'reto izy Samson. I tsy mihira. I tsy mivavaka. Ary io rehefa tonga toriteny te ho andry izy. Mirozy ny Delila. Fa anao raha mijery poziny, enjagna be izy raha pozy. Anontaniana akaikinao, anao io moa zao hoe agnino aketo anao io. Anontaniana izy. Izy koa zao tsy mahita ny gasy izy qu'est-ce que tu fais ici? Ta i Jesosy.
Zany hoe Delila zany mandeha am-piangonana fa tsy lina zava-panahy. Ino ny tegna ankafiziny fiainan'izao tontolo zao. Oary bipegny moa izy ke am-piangonana io fa regnesanao karazana la mozika eo. Tonga dia kasavy mihitsy raha mivolagna ao. Ho mandeha bibeny dia gaganao hoe nefa izy karaha mba fa misy koa ndratsika atsika mihitsy ny tia raha zay tonga eo dia oui daholo tsisy non. Misy viavy zay nataon'zalahy zany mihitsy agnarany oui. Jusque zao izy mavety mbola ataon'zalahy zany akory oui io. Ega ne mba tsy anao zany. Fa anao inon. Madame le oui. Tsy mahay miteny non. Ny vehivavy tsy mahay mandat dia vehivavy dangereuse. Dangereux be raha vao tsy mahay mandat. Raha vao anao mihitsy zany tsy mahay mandat amina fiaina dangereux be anao. Zany fa rehefa nisy namporisy Delila tsy manahy nandaa mihitsy sady tia vola. Vao niproposé ny Filistina ataony an'izao anao ataovan'izao tsy manahy nandaa. Nefa mba nisy fitiavana ny Samson eny ny taminazy tao e. Fa le caractère, le mauvaise caractère mihitsy zany nanosika anazy tsy manahy nanao non fa oui daholo. Iny tompony ianao. Mametraka fanontaniana aminareo vehivavy rehetrarehetra za ahoana ny fahitana lehilahy am-piangonana ato. Ahoana ny fahitanareo vehivavy koa nareo lehilahy, ahoana fahitanareo anazy. Samy mandinika ela agnatsena. Ndana mba alevo tahaka ny toetrany Joseph. Laza hoe amen. Zay tsy nanaiko lavo mihitsy fa nijoro hatramin'ny farany. Azadino rehefa mampafety be amin'ny afo be any raha misy kristianina anankiray lavo. Magnano seremonie maventy be mihitsy zareo raha misy vehivavy mpivavaka na lehilahy mpivavaka lavo tamina fahotana. Vakio ny tantara fa nanao fety be mihitsy ny Filistiny rehefa lavo Samson. Azonareo ve zany? Ireny zany endrikendriky zavatra misy any amin'ny afo be any. Raha misy kristiana anankiray tafajabaka amina fahotana tena lanonana be tsy fankahitana ny zany. Ary ny tanjony Delila dia ny atonga anao ho jamba tanteraka. Tanao nalanjareo nge masony jamba tsy te hivavaka tsony karaha tsy hitanao mivile nefa anao mandalo amin'ny devant koa isanandro. Isika mahita amin'ny telefona anao magnano zany idata eran'izany sisiny mba force anao idata. Satria ny tanjony Delila dia zay nahatonga le olona ho jamba tanteraka. Enao ny androany ahiratra amin'ny anaran'i Jesosy. Zany hoe any amin'ny masonao zany no asiny voalohany mba hahatonga anao tsy ahita tsony. Ka ny olona tsy misy ositra tsy mahaliana devoly. Ny olona tsy vonona ny olo tegna ho an'i Jesosy tsy m'intéresser an'i Satana. Fa ny olona nametrahan'Andriamanitra zavatra matetika m'intéresser an'i Satana. Parce que l'onction attire les bonnes et mauvaises choses. Ny ositra dia miantso ireo zavatra tsara sy ireo zavatra ratsy. Misy tonga zavatra ny ositra io. Misy ne olomba ositra na dia komikomerona ary fifandrombana viavy fifandrombana lehilahy. Io anefa tsy dia fanan'ireo olo ireny manao nefa misy divoly mamporisika. Nanatao. Tompony hanafaka antsika menakavy. Alleluia. Delila tsy mila fa tsy olomba ositra. Mahasarotiny an'Andriamanitra nefa revagna ny olomba ositra. Zay no tonga le Salamo 105 vakitsika teo hoe aza manendry ny olomba ositra. Raha manambady olomba ositra ianao taranisy tsara ty afatra ty mila mitandrina tsara fa mahasarotiny an'Andriamanitra izy ireny. Jerevy tsara fa 20 taona Samson nanapaka an'Israely. Zany hoe manampaharetana zany devoly. Anao tsy raha vany eo no eo zany. À l'âge de
tagnatina 20 taona nanapaka izy. Dia folo zany tena manam-paharetana. Jusqu'izy nagnapotsika ny masony Samsona tamin'ny faha 20 taonany taty aoriana. Ary maty mihitsy moa ny farany. Tahiny tompo ianao. Ka zao ny hafatra anankiray tsindriko eto farany. Naturel be amina vehivavy ny agnamaso. Vehivavy zany efa natiuran'jareo mihitsy be agnamaso, mora megnatra. Fa raha vehivavy tsisy agnamaso tsony, mba melo anao. Tahin'Andriamanitra letsika rehetrarehetra. Ajanoko atrelo ny hafatra, satria Saint Valentin moa ny androany. Dia misy mifampilonjolonjo ake mody, no tahin'Andriamanitra ny anao. Ivavakitsika. Misaotra Tompo manome voninahitra anao zay. Faly Tompo satria nomenao leso. Faly satria nomenao fahalalana. Faly satria nampahiratinao ndray ny masom-pananay tamin'ny alalan'ny fampianarana. Ho tahinany ny tsirairay avy Tompo. Ianao mihitsy fanamasin'androany ametraka hery vaovao mba hampijoro anay tsirairay avy. Ianao mihitsy ny dadamalala nomenay fahasoavana ahafahanay manohitra fahatapanana. Tehirizo Jesosy reto vahoaka anao. Tehirizo reto zanakao. Manonona ny herin'Andriamanitra avy indrindra hiaro anao ny andron'ny fahatapanana. Tsy ho lavo mandrakizay any ianao, fa ho voatahiro ambany fahasoavana. Misy saotra Tompo. Toa no mafia mba tsy ho valalana ifinony zay ananako mba tsy você mandana Andriamanitra ny ampandrisinao miaty. Sodranao ny rehetra marary andray fahasalamana ny ianao. Sodranao andray ao anatin'ny tsipisiny. Andriamanitra manangarim-pahasoavana ny amatsy ianao. Raiso ny sodrano zany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary mandidy any asan'ny maizina rehetra ho fiainanao. Aoka hianatra ao anatinao zany. Roako amin'ny anaran'i Jesosy ny asan'ny demoniaka. Ary tsy mahazo miasa ny mitokantranonao koa zany. Tsy mahazo miasa amin'ny ara-pahasalamanao. Tsy mahazo miasa amin'ny fidiram-bolanao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka hisy ositra lehibe hitoetra ao anatinao zao. Izay tonga anao mpandresy mandrakizay. Marina aminao zany, tanteraka aminao zany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Asitsika te tanana mafony.